Eo amin'ny resaka politika indray dia raikitra ny famonona eo amin'ny sampanao politika ka nahafatesana anezanaka ilay ben'ny tanàna Ampirinasa tany Tsiragny Bekily tany tamin'ity herinandro ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena antsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiandrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny disadisa politika ka nahafatesan'olona no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nahabe resaka tao an-tambazotra tserasera hatrany ny nahafaty an'ilay zaza sy ny fanafihana tokantrano iray tao amin'ny commune Camp Robin ny herinandro lasa teo. Nisy ny solotenany mpanara-baovao eny an-toerana nanao fanadihadiana teny fotony tamin'ireo hiaram-boina sy ny fianakaviana. Niaraka tamin'ireo délégation na solotenana ramatoa solombavam-bahoaka Madame Lala sy ny ben'ny tanàna Camp Robin izay nanao famangina ireo hiaram-boina. No heverin'ireo mpanao ratsy fa varia ireo zaza io ka nosamborin'izy ireo satria dia tena fotsy sy garamaso be. Nefa ny fanazavan'ny fianakaviana sy ny mpitsabo dia tsy varia velively io zaza io. Tamin'izareo io mbola niasa teny Fianaratsoa araky ny filazan'ny fianakaviana hatrany dia efa nisy ny kasa hanambotra io zaza io. Ka aoka isika rehetra indrindra isika manana olona varira na olona tsotra mba hanaramaso akaiky ny olona mivahiny amin'ny tanànantsika fa tena misy olona tsy mazavazava mihodihody amin'ny distriktantsika hoy izy ireo hatrany. Ao anatin'ny tsy fandriampahalemana hatrany ledonto no ahafantaran'ny mponina Nalavory sy ny Miarinarivo ity tovolahy efa nefatra ny gadra ity. Vao nahiditra amponja indray izy io noho ny vakitrano izay nataony tamin'ny 4 febroary 2024 lasa teo tao Ampaisokely Miarinarivo. Nitsoaka tany Nalavory izy rehefa nokarohin'ny polisy pirenena. Tamin'ny alady lasa teo anefa dia niakatra tao Miarinarivo izy nijery baolina. Nifanenjehan'ny polisy avy hatrany ary tratra ity farany rehefa nifanenjehana elaela izay. Ao anatin'izay hatrany renim-pianakaviana iray izay naratra mafy voakapoko ny Jolay teo amin'ny lohany tao Antandrokomby Namela commune Maintirano tamin'iny androny afaka omaly iny. Jolay endahy izay nitondra antsy sy kobay no nanafika tokantranony tokony ho tamin'ny 7 alina tany hoany. Tafatsoaka kosa ilay rangahy vadiny lasa tamin'izany ny entana finday sy vola kely tao an-trano. Midika izany fa na eny an-dalana ianao na ao an-tokantranonao dia misy foana izay fanafihana etsiro izay amin'izao ankehitriny izao noho ny fitsoka ny fiasan'ireo olon-dratsy izay tena manao aintso zavatra mihitsiny amin'ny fanafihana sy ny fangalarana etsiro amin'izao ankehitriny izao. Anentsy miakatra andrenivohitra ireo mpanao asa ratsy. Tokony ho tamin'ny 7 alina teo no ny fanenjehan'ny fokon'olona tao Andongona Fokotany Ambalabe Ouest ity tovolahy ity raha nikasa hangalatra moto izay mijanona eo amin'ny station Shell tamin'ny andro ny 12 Martsa 2024. Tsy lavitra teo ny kolonely komandy ny volotopoparitry ny Sofia nanampy ny fokon'olona ary tratra ilay rangahy na niezaka nandositra azy. Raha ny fanazavana dia avy nisotro toaka kely tamin'ny bara manodidina iny toerana iny izy. Natosy ny moramora ny moto an'olona dia lasa izy. Nisy nahatsikahatra nefa n'izany ka izao izy voadaroka sy saika niaran'ny fitsaram-bahoaka izao. Soa ihany fa tonga ara-potoana ny zandary ka nalaina noentina any amin'ny birao izy mba hanaovana fanadihadiana. Ity farany izay voalaza fa avy any Anjiajia commune Ankeriky ny Ansoihiny no nanao an'ity asa ratsy nikasa hangalatra moton'olona ity. Ka mila mailo hatrany isika amin'izao fotoana izao fa tsy vitsy ireo olona izay tsy te hisasatra fa te hanararotra sy te hangalatra izay tsy azy hatrany ary te hiaina am-pilaminana sy ao anaty revirevy lava izay. Mba samy te hirevy sy hiaina am-pilaminana avokoa ny olona rehetra
ary tsy niadalana akory ny mandeha mitady vola sy milofy etseroa amin'izay fiarina izay fa ny sasany kosa teadio tanana ka tsy te hiary fa te higalabona amin'izay fangalarana izay fotsiny mahakasika toy ny ilay raharaha volamena izay raiky faingo 5,7 kilograma teny vato dia nalefa eny amin'ny fonjan-tsiafahy ilay teratany indiana nahatratrarana an'izany vovobolamena izany tany anatin'ny fitombina ny teny vato araky ny voalaza trany ankoatra izay dia teratany indiana iray hafa no voalaza fa hampiraitsy-kombakomba aminy ka nalefa eny ihany koa nalefa eny tsiafahy ihany koa teratany indiana iray araky izany tompony orinasa iray voakasika amin'ny raharaha fitrandrahana vato sarobidy tsy ara-dalàna ao Madagasikara izy ireo raha ny fanadihadiana natao hatrany ary mbola mitohy hatrany ny fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha fanondranana volamena ity amin'izao ankehitriny izao mba ahafantarana iza daholy ireo rehetra ambadika an'izay fanondranana ny harem-pirenena ao Madagasikara izay andao amin'izay ho resahantsika ny zavatra nitranga teny Tsirany Bekily kandida ny faninana tamin'ilay ben'ny tanàna lany no nambarany fa nitarika andian'olona izay nisy mercenera dahalo nanafika azy sy nahafaty ny zanany ben'ny tanàna teo aloha ny taona 20 hatramin'ny taona 20 nirodorodo tahaka ny fidiran'ny dahalo mihitsy izy ireo hoy ny fanazavana trany efa nisy taratasy napetraka io ben'ny tanàna io izay voalany io teny amin'ny lehiben'ny distrikan'ny Bekily nampahafantatra sy nangataka ny hitenenana an'ireo kandida izay sasany ny faninana taminy izay voalaza fa mampiorohoro azy tsy nijanona fampiroroana nefa ny resaka ka izao nitohy amin'ny fikasana ny aina lehiben'ny tanàna vaovao izao nandritra ny fotoana saika hanatanterahana ny fisaorana ho an'ny vahoaka ny Tsirany Bekily ary namono nahafaty ilay zanany olona roa no maty nandritra ilay fanafiana ka io ben'ny tanàna teo aloha io izay zanaky ilay ben'ny tanàna vaolany ny iray ary avy tamin'ireo nanafika ny iray marihina moa fa kandida izay lany avy amin'ny antoko avy Andriamatoa Jean Daniel Mantsoa ny fanandrana tamin'ny kandida maromaro tany an-toerana tany izay nandresy tamin'ny salanisa 5,700 raha noharina tamin'ny 4,300 ho an'ilay kandida izay faharoa tany an-toerana tany tokony ho tamin'ny nora eo izy ireo no tratran'izay fanafihana izay olona mitondra basy sy pilotra sy ny maro hafa no nanafika izy ireo tonga dia tifitra variraraka no nahazo azy ireo ka maty tao anatin'izany ilay lamatoan'ny ben'ny tanàna izay efa ben'ny tanàna tany an-toerana teo aloha ihany koa hoy ny tatitra voaray hatrany efa talohan'izay no nisy vaovao voaray fa hisy fanakanana ny fametrahana samboadin'ny olom-boafidy io na hisy raha mandrika sy faty olona aza any an-toerana araky ny vaovao izay voarain'izy ireo hatrany fa na dia teo aza izany rehetra izany dia tsy nataon'izy ireo sakana ny tsy hanaovana an'izay lanonana izay izany fanakanana nataon'ireo olon-dratsy izany tamin'ny lalany izay fandefasana hafatra miafina izay akory nefa nahagagana fa tena no tanterahan'ireo olon-dratsy tokoa izay teti-dratsy efa nomanin'izy ireo efa hatramin'ny ela izay ka dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo manoloana an'izao loza izay nahazo ny zanak'izy ireo zao ainganeo tsara levena ny maty ary aza misosoka alahilontsony ho an'ireo navandoza kosa dia aingane mba ho tratra hatramin'ny fakany ary tsy ho amelana mihitsy izy ireo raha tsy hiteny ireo rehetra piray petsapetsa sy piray tsokombakomba tao anatin'izay resaka fanafihana ka namoizanain'olona izay no masaka azonaro tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa